Ampifaliana ry havana maralo no zantsika mihoana toy izao amity andro sabotsy ity ary manantsika ny ampitso andehanana ny am-piangonana. Ho aminareo izay efa nahazo finoana soa tahaka anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamantsika sy mpamonjy, ampinoina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny faranantsarana sy Jesosy Tompontsika. Amen. Sabotsy 20 Janoary 2022 imanjenantsika ireo hevitra hoe lehibe ny fiandrian'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Tahaka ny diera mianahana maniry ny rananony no an'ireny fanahako anao Andriamanitra. Mangetaentan'Andriamanitra ny fanahako dia Andriamanitra velona. Roviana no tonga ao ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasiko no fiako andro aman'alina ary amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza zay Andriamanitra aho. Zao zavatra izao no tsarovako ka hidiko ato anatiko ny fanahiko. Dia ny nandrosoko niaraka tamin'ny maro sy ny tarihako azy ho any amin'ny tranon'Andriamanitra. Nanao feo mioby sy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firavoravoana. Nahoana mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloky ato anatiko? Manantenan'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra ambony indrindra ianao, mankalaza sy midera me voninahitsy narinao masina izay. Tompo, mahatsiaro teny izay fampanota, ko mandariko eny hatrehanao, miaiky ny fahatsoanay, mamindraha foanay mamela any erikay.
fanahy maso no midira manjaka ty anatinay amin'ny fianoana ny teninao, ikana mafisanay avozanay amin'ny finoananao, fa Andriamanitra lehibe ny fiandriananao. Ka aminaran'i Jesosy Kristy tomponay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravana marara dia hitanao amin'ny epistila nosoratan'i Paoly amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany ka ny 5:5 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahy alohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fatao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy etỳ ambony tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady eo aminy no haretan'ny zavatra rehetra. Ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitrakin'indray ho ao aminy ny toeran'ny fahafianoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy io izao no fampihavanana izany na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy anao. Mofinanisika teo Kolosiana toko voalohany 5:20 dia epistila nosoratan'i Paoly ho an'ny kristiana tao Kolosia, milaza ny fahalehibiazan'ny voninahitry Jesosy Kristy. Aseho ny fahamboniany sy ny fiandrianan'i Kristy satria izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Mazana tokoa rehefa tsy hita maso ny olona iray na ny zavatra iray dia toa maivan-danja aminy manoloana ny zavatra hita maso. Toy izany koa no Andriamanitra tompony, ary izany no isan'izay nanangana ny zanak'Israely ny omby lahy kely volamena ho tompoana tany anefitra. No araraotin'ireo mpampianatra sandoka izany teo amin'ny Hebreo ka nentiny nanambaniana an'i Jesosy Kristy. Lehibe sady ambony indrindra tokoa anefa izy, satria izy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Ary izay nahita azy dia nahita ny Ray. Ary izay nandray azy dia nandray ny Ray. Izy ny lamatoa talohan'ny zavatra rehetra. Izy no mpandova voalohany sehatry ny fahefan'Andriamanitra. Ary izany no mahambony indrindra azy. Izay ilay Jesosy Kristy, ambony ny fiandrianana. Izy koa ny fototra fampihavanana ny zavatra rehetra. Izany koa ry havana. Izy ny fototra fampihavanana ny zavatra rehetra. Izy nahariana ny zavatra rehetra ary natao azy zany. Raha tsy nisy an'i Jesosy Kristy dia tsy nisy izao rehetra izao. Jesosy Kristy mantsy ilay teny nahariana izao tontolo izao. Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo nanaovana izao rehetra izao mba hanjakany sy hisehony voninahiny. Andriamanitra telo izay iray dia toko telo mamasan'andro ary ny famenony nahariana izao rehetra izao. Andeha isika ry havana amorona olona tahaka ny herintsika. Tena Andriamanitra tokoa izy. Ny faharoan'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana nampihavanana ny olona amin'Andriamanitra sy ny olona samy olona. Izy no fihavanantsika. Ny olona manao an'i Jesosy Kristy ho ambony noho ny zavatra rehetra dia tia fihavanana. Dinio izany ry havana, raiso izay mahasoanao azonao ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo ampisaotra no mofinaina nomenao izay milaza ny fahafenoana fa ambony ary mendrika andriana ianao Kristy satria ianao Jesosy Kristy ny endrik'Andriamanitra tsy hita maso sy fototry ny fampihavana ny zavatra rehetra. Mivavaka izay tompo ho an'ny tompony anjara sy ireo vahoaka an'Andriamanitra anatrika fampihovahana aram-pitsoalady mba hitombony ny olombonjena. Tompo, manolo tena ho anao izay ary manavoa izany koa ka miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra dia tahiso ny faharoan'ny tenanay ho anao amin'ny fiainana famonjena ataonao ho anay. Tompo, tahio ny firenenay, iasaony nosinay, hombao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana, ka hositranao ireo marary, ampirezinao ireo manamanjo, anohanareo mareo sikola ihany koa, ary amonjenao ireo mahatra sy sahirana, hitsonjovanao ireo any am-pigadrana. Tahio ny asa sy ny fikazakanzahanay, ny fianarana, ny fikasana rehetra, mivavakay, dia toy ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, rehefa nitsangana tamin'ny maty, ka nampianatra anay ny vava, manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona saza ho anay,
ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ry avana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fanantenanany hamenareo amin'ny fifaliana sy fiadana rehetra amin'ny filoanareo, mba tombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Deo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.